Ao anatin'ny vaovao samihafa avy hatrany kosa no anizantsika ny fampahalalam-baovao fanaka sy asa tanana an-tapitrisany maro no leviny afo tetsy amin'ny tsenankomma 67 hektara ny alina lasa teo. Tsena misa 420 mofo no niaran'ny loza. Fiara telo no mahita eo amin'ny tsenankomma 67 hektara ankoatr'ireo fanaka izay anatiny stand 20 sy ireo asa tanana malagasy. Nanomboka tamin'ny sivy alina ny fitomboan'ny afo araka ny fanazavana noentin'ny tompon'ny entana may. Manodidina ny 420 ireo tompon'ny fanaka niaran'izany. Mitaraina araka izany ireo mpivarotra satria nambaran'izy ireo fa mahery ny 70 tapitrisa ariary ny fantiatoko. Moa zany misy mpivarotra anatiny dia misy mpivarotra ivelany éponge dia tao amin'ny éponge zany ny andohan'ilay afo mipitika anakaty anatiny. Izay nitatra ilay afo dia namay an'ireto entana vita avy ato anaty eto ireto. Tamin'ny sivy zany ilay afo nirehatra dia tamin'ny 240 kopia zany tonga namono an'ilay afo. Ilay tomobila zany mijanona amin'iny amin'ny alina matory amin'iny izay mpity an'ilay afo satria tena afo be ny teto. Mahakasika ny fahamaizan'ny tsenankomma 67 hektara dia mangataka ny ijeren'ireo tompona ndraikitra akaiky azy io ny fikambanan'ny mponina mipetraka eny amin'ny toerana iny araka ny nambarany fa tsy vao izao nisy ny tranga-toy izao. Dia ireo kidoro éponge ireo nanomboka desambra zany no nefa mivarotra ty ivelany foana. Taloha zareo nilaka misy zomano mivoaka fa nanomboka desambra nakaty zany dia eo ivelany eo foana ry zareo. Dia il y a 3 mois de cela nisy efa may efa nisy kidoro éponge mirehatra tery alohan'ny ZZ Santerre tery. Tamin'izay fotoana izay dia efa nandoro tomobile ary ny tomobile Jodac zao indroa amin'izao no may resaka kidoro éponge ihany. Ka mangataka zany izay association des riverains eto amin'ny 67 satria miainay mihitsy zany ny atahoranay zany amin'ity resaka kidoro éponge ity satria tena afo lelalela be eny teto amin'ny 67 tamin'ny omaly. Mahalona ity tranga izay niseho teny amin'ny tsena 67 hektara ity dia tonga namono ny afo tena toerana ny mpamonjy voina. Nidina tena toerana ihany koa ny mpiasan'ny commune nanadio ny tsena. Mahakasika ity loza niseho ity dia mitaraina ireo mpivarotra noho ny fahavoazana miatra amin'izy ireo ka manitra ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ity raharaha ity indrindra eo amin'ny fandaminana ny tsena.